Salama daholo io andondray raha ho resahana ny mahakasika ny atao hoe faritany mizaka tena. Inona no tena mahatonga ny mitondra fanjakana rehetra hatramin'izay? Tsy sahy manao an'izay faritany mizaka tena izay ho an'ireo faritany rehetra manerana ny nosy. Ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovo hatrany miabony amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay levany amin'ny sisy tomatavata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Efa ela ihany isika izay no tsy naheno an'izany hoe faritany mizaka tena izany. Ataoko angambany fa mbola tamin'ny andro ny tompoko lahy Amiral Didier Ratsiraka no nahenona an'izany farany hoe faritany mizaka tena izany. Nanomboka teo dia tsy naheno an'izany tsony isika an'izay faritany mizaka tena izay satria lasa ny vangongo ao Antananarivo renivohitra ao ny ratsa mandraika rehetra sy ny rafitra rehetra mandrafitra an'izay fitondrana manerana ny nosy izay. Inona tokoa moa ny tena tombontsoa raha toa ka atao faritany mizaka tena ireo renivohim-paritany rehetra manerana ny nosy? Ary inona ny tena olana raha toa ka tanterahana izay faritany mizaka tena izay? Tsara ny mampahafantatra fa raha toa ka misy izay faritany mizaka tena izay dia avy hatrany mahaleo tena avokoa ireo renivohim-paritany rehetra noho ny vokatra rehetra izay vokariny ireo faritany rehetra mandrafitra ny renivohim-paritany manerana ny nosy. Fa ny indro kely kosa amin'izay fotoana izay mety ho hisy ny renivohim-paritany izay tena lasa gisitra satria ny faritany izay mandrafitra ny renivohim-paritany izay misy ao aminy mety tsy ahavokatra toy ny ireo renivohim-paritany hafa. Ary raha tanteraka moa izay faritany mizaka tena izay dia mazava ho azy fa tsy maintsy hitsinjara araka an'izay ihany koa ny fahefana rehetra ary tsy maintsy hiparitaka manerana ny nosy moa izay fitsinjaram-pahefana izay fa tsy vangongo ao Antananarivo renivohitra irery ihany ireo fahefana rehetra na ny fahefana mpanao lalàna izany na ny fahefana mpanatanteraka izany. Ndao ane somary asintsika jeritodika daholy ireo vokatra rehetra izay tena mampalaza an'ireo renivohim-paritany ary ireo izay mety ho tombontsoa azon'ireo renivohim-paritany rehetra manoloana izay vokatra vokariny izy ireo izay. Atomboka antsika avy any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Malaza iny faritra Atsimon'ny Nosy iny amin'ny fananana ireo vokatra maro isan-karazany na vokatra an-dranomasina izany na vokatra an-tanety indrindra fa ny vokatry ny harenan-kibon'ny tany. Raisitsika ohatra amin'izany ohatra ilay fasimainty izay tena mampalaza an'iny faritra Atsimon'ny Nosy iny amin'izao fotoana izao. Raha toa ka iny faritra Atsimon'ny Nosy iny irery ihany no migoka an'izay tombontsoa azo amin'ny vokatry ny fasimainty izay ataoko fa tena handroso iny faritra Atsimon'ny Nosy iny ary tsy misy intsony izany lalana tsy ho vita izany raha mbola manerana an'iny province ny Toliara iray manontolo iny. Eo ihany koa ny vokatra safira izay mampalaza any Ilakaka sy ny maro hafa any faritra Atsimon'ny Nosy any ihany koa. Ao indray ny province Fianarantsoa izay fantatsika tsara fa isan'ny province izay manan-karena indrindra fa eo amin'ny resaka omby moa izany isan'ny mampalaza an'izany province Fianarantsoa izany satria ao moa ny foibe ny fanaovana safika sy ny maro hafa eo ihany koa ny fiompiana ary hita taratra fa ny poniny Fianarantsoa dia ponina izay tena isan'ny tia miafy ary tia karokaroka izay ary azo lazaina ihany koa fa ponina tena tia mandalina fianarana raha izany ponina ny province ny Fianarantsoa izany. Mandeha indray isika any amin'ny province ny Toamasina izay faritra Antsinanan'ny Nosy iny. Raha mahalala sy raha mahita fa isan'ny province manan-karena raha izany province ny Toamasina izany. Ao ny fananan'izy ireo girofle, ny vanille, ny letchi, eo ihany koa ny hazan-dranomasina izay tsy tambo isaina isan-karazany irony ka raha izay rehetra izay dia ho an'ny province ny Toamasina irery ihany ataoko fa tena mandroso lavitra noho io amin'izao io province ny Toamasina io. Mbola tombony iray lehibe ihany koa ho an'ity province ny Toamasina ity ny fananany any Ambatondrazaka izay isan'ny sombotry ny fananam-bary sy ny famokaram-bary manerana ny nosy moa izany Ambatondrazaka izany ary tonga dia avy hatrany fa haleo tena ara-tsakafo raha izany province ny Toamasina izany noho izay fananany any distriktany Ambatondrazaka izay isan'ny tena mamoaka bary amin'izao fotoana izao. Mandeha indray isika amin'ny tapany avaratry ny nosy ao amin'ny province Diego
izay maro moa ireo faritra izay mandrafitra an'izany renivohim-paritany ny province Diego izany. Ao moa ny région Sava sy ny région Diana izay samy manan-karena ireo région anankiroa ireo. Raha ho an'ny Diana izao dia région izay tena manan-karena toy ny irony langilangy sy irony karazana hazan-dranomasina irony dia tafiditra ao anatin'izay région Diana izay. Eo ihany koa ny famokaran'ny volamena any amin'ny faritry ny Ambilobe iny izay tena isany mampalaza an'izany région Diana izany. Ao indray ny région Sava izay mamokatra lavanila, vary ary mbola tafiditra ao anatiny izay province Diego izay ihany koa ny famokarana anirony kafe sy ny kakao irony izay isany voly fanondrana ary be mpividy moa izany rehetra izany, ka azo lazaina fa tena manan-karena raha izany province Diego izany raha oharina amin'ny province rehetra manerana ny nosy. Ka raha ny province Diego irery ihany no mijinja ny vokatra izay rehetra izay ataoko fa tena handroso lavitra ihany koa ity province Diego ity no fananany anireo harena rehetra izay voatanisa teo ireo. Ao indray ny province Mahajanga izay amin'ny tapany andrefan'ny nosy izay isan'ny province manan-karena ihany koa raha ampitahina amin'ireo province rehetra manerana ny nosy izay, satria ny province Mahajanga dia manana faritra maromaro no mandrafitra azy ao ary ireo faritra ireo dia isan'ny faritra manan-karena ihany koa. Raha isika ohatra zao ao Marovoay dia isan'ny sombotra iray lehibe amin'ny famokarana vary izay tafiditra ao anatin'ny telo manerana ny nosy moa izany Marovoay izany amin'ny resaka vokabary izay, ka tombony ho an'ny Mahajanga ny fananana an'izay Marovoay izay. Eo ihany koa iny région Sofia iny izay tena mamoaka bary ihany koa ny voamaina, ny hazan-dranomasina sy ny maro hafa, indrindra fa ny vanilla sy ny harena ankibony tany izay hita any amin'ny faritra Sofia ihany koa. Eo ihany ny fananany any Meva-tanàna izay isany toerana iray lehibe izay tena misy volamena raha amin'ity Madagasikara iray manontolo ity tsy mbola misy maharesy an'izany Meva-tanàna izany satria ao no tena ahitana ireo mpitrandraka volamena amin'izao fotoana izao, ka tombony ho an'ny faritany Mahajanga ny fananana an'izany Meva-tanàna izany satria manan-karena moa izany faritany Mahajanga izany. Ka raha ireo rehetra ireo dia natokana ho an'ny faritany Mahajanga avokoa ireo tombotsoa ireo ataoko fa tena handroso lavitra ity faritany Mahajanga ity. Eo ihany koa ny province Antananarivo izay capitale moa izany dia isan'ny province mba manana ny maizy azy ihany satria raha ao Antananarivo ao no sina resaka dia isan'ny mponina mahay karazana irony asa tanana irony ny vahoaka ny Antananarivo ao, indrindra fa ny fambolena sy ny fiompiana dia tena imatematesan'izy ireo mihitsy izany ary hain'izy ireo no manao an'izany fambolena sy ny fiompiana manara-penitra izany, ka tombony iray lehibe ho an'ity province Antananarivo ity ny fahaizany an'izany rehetra izany sy ny fananany an'ireo mponina izay tena tia karokaroka ao aminy ao. Ka raha natokana ho an'ny province Antananarivo irery ihany izany rehetra izany dia ataoko fa handroso lavitra dia lavitra ihany koa izay Antananarivo izay. Ka raha ireo rehetra voatanisa ireo zany ny fakafakaina antsakany sy andavany ary tonihina lalina, ka ny fanontaniana mipetraka dia ilay hoe nahoana i Madagasikara no mbola mikorosofahana tahaka an'izao nefa dia hita fa manana an'ireo rehetra ireo ny Madagasikara. Amin'ny fomba hoana no mahatonga ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy no lasa fady ranovana tahaka an'izao nefa ny faritany rehetra sy ny renivohim-paritany rehetra manerana ny nosy dia manana an'izay harena ankibony tany mampiavaka azy ary afaka eksploatena tsara mba hahatonga ny fandrosoana sy ny fampandrosoana any Madagasikara sy ny taranaka manjafy izay. Ilaina ve ny fanaovana an'izay faritany mizaka tena izay sa tsy ilaina hoy izy nareo? Izay moa ny masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tomboko lahy sy tomboko vavy. Misaotra antsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza adiny ny like ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misy matamatagazy. Tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.